J'ai tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Vous présente ni Vaovao. Andrendra ny vahoaka malagasy tsara ny fari-piainana amin'io taona vaovao 2024 io. Ezaka lehibe no andrasany maro amin'ny fitondram-panjakana amahala ny olona sosialim-bahoaka. Olona telo no namony eny alina vokatry ny fiotsahan'ny trano atao amin'ny Fokotany Antoby, commune Talatamaty. Any Afrika Atsimo nanambara re tompon'andraikitra any an-toerana fa efa tratra mipika ho an'ireo olona vao marina fa mitondra ilay variant vaovao amin'ny Covid-19 any an-toerana ary maro ihany koa nefa lavo amin'izany. Maidindao aranao afaka fotoana fo. Salanitra tompoko lasy tompoko vavy tonga so ndray eto amin'ny vaovao farany eto amin'ny Kolo TV amin'ny ity androany ity vaovao farany moa izay amin'ny ity taona 2024 ity. Miaraba ianao ihany koa tratra ny farany amin'ity 20 Decembre 2024 ity. Arahana aoriana ny fampalalam-baovao ihany koa ny lahatenin'ny filoham-pirenena amin'izao farany taona izao. Fa mialohan'izay nanomboantsika ny vaovao dia indray ny vahoaka malagasy tsara ny fari-piainana amin'ny taona vaovao 2024 io. Ezaka lehibe nandrasa maro amin'ny fitondram-panjakana amahana ny olana eo amin'ny sosialim-bahoaka. Henri Florio. Mifarana sahady sa izay vao nifarana ny taona 2024 io no ambetian'ny olona maro amin'izao fotoana izao. Tsy vitavita ho azy amin'izao iny taona ny valina iny fa mafy ho an'ny vahoaka malagasy. Tsy nisy ireo sehatra tsy tratra ny dona noho ny fasairanana maro lafy. Amin'ity taona vaovao 2024 ity miandrandra fahantsaram-piainana arakaraka ny sehatra misy azy avokoa ny rehetra. Na eo amin'ny isan-tokantrano izany, na eo amin'ny isambatan'olona, na eo amin'ny tompon'andraikitra isan-tsehatra ary ny fitondram-panjakana. Isan'ny andrendraina ohatra ny mba hihenany ny findangany vidim-piainana izay isan'ny fototra mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana etsy sy eroa. Mila ezaka lehibe avy amin'ny mpitondra avokoa izany ka tsy hiverenan'ireo hetsika maromaro izay niseho nandritra iny taona 2024 iny. Ny fanjakana zany dia tokony hijery akaiky resaka sosialim-bahoaka. Indrindra fa izany eo amin'ny vidiny zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Izay nefa miankina amin'ny fahefa-mividiny tsirairay. Zany hoe ho an'ny mpiasa rehetra tsy akanavaka na fanjakana na privé tokony hojeren'ny fanjakana fampiakarana ny karaman'ny mpiasa tsy akanavaka mba hifanarakaraka amin'ny fiakarana vidim-piainana. Tena tahorana indrindra zany dia ity hoe tsy verimberenana ireny korontana etseroa izay nisy tokoa tamin'ity taona ty grevy ny mpianatra, grevy ny olona amin'ny jiramamy, grevy ny olona amin'ny garnizony mpanjifa. Ireny zavatra zany tsy tokony misy tsony amin'ny heritaona satria na ny antony raha mbola misy iny amin'ny heritaona dia mitarika amin'ny zavatra hafahafa kokoa satria efa marary tamin'ny 2021 dia mba manantena fanasitranana zany olona 2022. Tsy tokony hijanona amin'ny fanomezana sakafo ihany ny fanampiana ny vahoaka malagasy izay azo ambara fa tsy mahavaha olana ao anatin'ny fotoana maharitra fa tokony hojeren'ny fanjakana akaiky ihany koa ny fanampiana ny vahoaka amin'ny alalan'ny asa mba hampaharitra ny fanampiana. Raha ny nambara lehibe ny tanàna iray nanaovana fanadihadiana. Mahakasika ny fanampiana ny vahoaka voalohany indrindra dia nezahanay mihitsy ny tsy anao reo fanampiana izay hoe toy ny mahazatra hoe omena sakafo na omena vola ny vahoaka fa kosa ny vinavinany be ny tanàna izay mitondra ny anarana hoe dingan-dava. Izao anatin'izay dingan-dava zay dia izahay dia manome ho an'ny vahoaka angady fahana miasa ary mahavita an'izay fivelomany vahoaka zany. Araka ny teniko teo dia averiko ihany fa angady nomenay amin'ny vahoaka sy masomboly. Zany hoe amin'ny teny indirectement zany zay hoe maangady sy masomboly zay fa tsy ho zarainay voly izy na hoe menay fanampiana foana satria tsy ho vitan'ny commune mihitsy ny hanampy azy isan'andro fa dia menay ny angady sy masomboly dia mamboly ny vahoaka.
ary ao anatin'izay no ahafahany velona amin'ny fiainana. Mbola maro ny mponina marefo ara-pivelomana eto amintsika ary mandalo fahasahiranana ao anatin'izao vaninandro iainantsika izao. Fomba fanaon'ny mpiray tanindrazana ihany koa ny mifanome fanomezana ho an'ireo marefo sy ny be antitra ary ny sahirana amin'ny fety tahaka izao. Tokony roso amin'ny fandraisana fanapa-kevitra entitra ny fanjakana manoloana ny ady ara-pahasalamana izay atrehan'ny firenena amin'izao fotoana izao raha ny faneho-kevitry mpitsabo izay nanaovana fanadidina. Nisy ihany koa ny vahaolana roso tamin'izany. Henri Flore. Ho mafy ny andian'ny fahatelo amin'ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. Raha tsoka mbola mitoy ny tandrevaka sy ny tsy fampanajana ireo fepetra sakana, ahafahana miady amin'ity valanaretina ity raha ny faneho-kevitry ny mpitsabo iray nanaovana fanadiadiana androany. Mitakizaka lehibe avy amin'ny tsirairay ihany koa ny ady atao amin'ity areti-mandringana ity raha ny fanazavana avy amin'ireo mpitsabo. Ilaina foana ny fisorohana manaovana le geste de barrière zany ny fiarovan-tena na ho anay mpitsabo na ho an'ny olon-drehetra zany. Le fikisikisinana amam-bahoaka zany am-bahoaka tena ezana elana zany. Io tsy azo sakana io Covid io tsy maintsy mifindra io. Indrindra fa le hoe Delta plus sy Omicron tsy azo sakana io. Ny fampiakarana ny herim-batana ny tena zava-dehibe zany hoe misakafo ara-dalàna. Fakanaina tena makaina tsy mandrera-tena. Averina le teny taloha hoe tsy fotoana faninana vatana zao. Tsy fotoana fikotranana mafy be zao. Tsotsotra mandritry ny vagy zany tsy tsina daholo ny aina. Tsy mandrera-tena. Izaka sy dingana iray lehibe maneran-tany hoento misoroka sy miady ary andresena ny valanaretina Covid-19 ny fisian'ny vaksiny fanefitra ho amin'izany tahaka ny hita izay efa irosoan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao ny fanaovana azy. Zava-dehibe entina hisoroana ny valanaretina Covid-19 araka izany ny fanaovam-vaksiny. Zava-dehibe fanaovana vaksiny. Aza andairany tsaotsao isan-karazany fa misy tombony foana amin'ny vaksiny. Mampiena ny tahan'ny olona maty noho ny Covid ny fanaovana vaksiny, mampiena ny abetsaka ny fanafody izay ho ampidirina raha sanatrika vo. Tsy maintsy ho vo, mety manavinavy kely, mety tsy maninona, mety mararirary fa raha ohatra vita vaksiny tsy hanao an'ilay forme ratsy be intsony zany, tsy hanao an'ilay hoe mila oxygène raha ohatra ka navita vaksiny. Ajaina fotsiny ny fepetra ahafahana manao vaksiny fa tsy azo eti-po fotsiny amin'izao taitaitra. Samy tompon'andraikitra amin'ny tandrifiaza araka izany ny rehetra manoloana ny ady atao amin'ny Covid-19 ity. Mifamino araka izany andraikitra ny tsirairay sy ny andraikitra raisy ny fanjakana. Mandidina ny fety kosa indray dia ampitomboana ny fiaran'ny mpitondro ny afilaminana famezivezy eny an-dalana eny. Maro ihany koa ireo andeha tongotra sy hanao fanamiana sivily amin'izao fetin'ny faran'ny taona sy ny fitsanana taona vaovao izao. Io na saina. Nisy ny etsika manokana mitanterahan'ny mpitandro filaminana nandritra ny fetiny Noely teo, saingy nisy ny trangana tsy fandriam-pahalemana niseho teto Antananarivo sy ny manodidina. Amin'izao famaranana ny taona sy fitsenana ny taona vaovao izao, amafisina ny paikady raha ny fanazavana. Fandefasana, gendarme manao fisafona amin'ny etoandro, misy koa fisafona amin'ny alina. Misy le fisafona amin'ny etoandro araka ny tenenako misy mandeha tongotra, misy mandeha fiara. Amin'ny alina koa dia ohatra hoe misy mandeha tongotra dia misy mandeha fiara. Akoatr'izay koa misy ny fijerena koa fivezivezy eny amin'ny lalam-pirenena ahafahana mba mandamina tsisy ny loza eny amin'ny lalana zany. Ankoatra ny fampandriana fahalemana, andraikitry ny mpitandro ny filaminana ihany koa amin'izao alina izao ny fanaramaso ireo toerana mahavory olona, mijery ny fanajana ireo fepetra sakana tsy parea ny Covid-19. Tafiditra ao anatiny zany ireo moa zany efa karazana instruction texte efa mipetraka dia anatiny mijerena ny fampiarana sy fanajana ireny ary ara-malala fa tato ato dia ndrongatra ny isan'ireo olona tratrany aretina ka tafiditra anatiny andraikitra ny naim-mpitandro filaminana koa manara-maso an'ireny fanajana ireny instruction manokana ireny. Ny tsirairay avy dia samy tompona andraikitra. Dia anjarantsika tompona andraikitra zany ny fampiresahana amin'ilay izy mba tsy hisy an'izay satria sinona raha sanatria misy voana aretina tsisy faly amin'izany angambany. Marina hoe samy te hifety isika fa mba samy tokony hijery ny fiarahamonina koa fa izay le hoe fandraisana andraikitra ny tsirairay zany ny tena ifampiresahana. Tokony atsapatena ny tsirairay ka anaja ireo fepetra sakana tsy parea ny valanaretina Covid-19 na io aza ny fety aman-danonana. Tokony hosarotiny amin'ny fahasalamany fa tsy noho ny mpitandro filaminana no anaovana ny aro vava-orina.
ho an'ny tontolo ambanivohitra kosa indray dia ny atokantrano no hafanaina amin'izao faran'ny taona sy ny fiandrasana ny taona vaovao izao hoy ireo tantsapamokatra izay nanaovana fanadihadiana teny antorana ka atao andriatsila. Meo visa taona ny fiatrehana ny faran'ny taona sy ny fiandrasana ny taona vaovao tahaka izao, saingy hafa kokoa tamin'ity taona ity hoy ireo tantsaha nanaovana fanadihadiana androany. Ho an'ity raim-pianakaviana ity izay monina eto amin'ny fokotany Ambohibary komina Ambohidratrimo, ny fiakarany vidim-piainana no tena nanamarika azy. Karaha amin'ny lehilahy ray zao 700 vidiny kapoaka amin'ny vary 700, dia zave zany 10 kapoaka no azony anankiray. Tsisy kojakoja rehetrarehetra araka ny tokantrano rehetrarehetra zany hoe kojakoja kafe, siramamy, jiro, nefa raha olona 5 mianaka ianao ny 10 kapoaka laninao indray andro tsy ampy ary. Vokatr'izay, tsy nisy nahafahana nanangona ahafahana mifety rehefa fotoana tahaka izao. Tsy nety ny kajy raha ny fanazavany, any ka tsy misy hafa amin'ny fiainana andavanandro ny faran'ny taona androany. Ny tany tsy milamina. Tira dinena misy ataona aloha tamin'ity tena ohatran'ny tena fahasairanana betsaka mihitsy ny fahasairanana. Satria ny zavatra ataonao tsy mandeha amin'ny ara-dalàna, tsy araky ny fikasana sy l'eritreritra mihitsy. Isan'ny nanamarika azy ihany koa ankoatra ny vidim-piainana ny voka-dratsy ateraky ny fiovan'ny toetrandro. Miankina amin'ny toetrandro raha ny fanazavany no ahafahana manatsara ny fiainan'izy ireo. Ity zany zao dia arakaraky ny toetrandro ihany zany zao nahafahana hoe mihetsika amin'le fihetsehana rehetra. Fa ny olona manana fihetseham-pony zany hoe tahamboly, tahiopy, tanina fa arakaraky ny toetrandro, arakaraky ny toetrandro ihany ny zavatra iainana. Raha fa ratsy moa ny orana dia na tahiopy ary ianao tsy afaka hanina satria raha vao tonga ny volovary any an-tsaha dia tsy afaka mananina tsiritsiritsiritsy zavatra raha vao ratsy ny toetrany orana. Dia raha vao mananina le voronao zany na dia mandamaka ny zavatra iny dia tsy afaka manao an'ilay izy ianao. Fa raha vao tsara ny toetrandro zany sy afaka valapatra be afaka manao an'izay ary ny olona manana ny etaetapony zany tanao an'izay zavatra eo dia miankina amin'ilay toetrandro ihany tsy anafahana manao zavatra sy le vidim-piainana amin'ilay vidim-kanina hoanina. Fangatahany ity raim-pianakaviana ity ny andraisana fepetra ka hanasaziana ireo mpanimba tontolo iainana ialana amin'ny voka-dratsy ateraky ny fiovan'ny toetrandro. Irariny ihany koa ny taona vaovao 2024 sy ny taona rehetra mifandimby, ny jerena akaiky ny vidim-piainana, ny fametrahana ny filaminana ary indrindra ny fanomezana tosika ho an'ireo tantsapamokatra toa azy. Lafa vaovao hafa kosa indray dia hatramin'izao tsy mbola misy jiro sy ranon'ny jirama eny amin'ny fonjaben'ny CFA amiteraka olana lehibe ho an'ny voafonja sy ireo mpandrarano fonja nefa izany indrindra amin'ny fiatriana ny valinaretina COVID-19 nambina ravelorsa. Tsy maharaka ho an'ireo voafonja sy ireo mpandrarano fonja ny fitaterana rano avy amin'ny aloharano manodidina ny fonjaben'ny CFA ny filana rano hatreto. Olana lehibe ho azy ireo ny tsy fampiny rano sy tsy fisiany herinaratra avy amin'ny orinasa jirama fa mampiasa plaque solaire izy ireo ka tsy maharaka ny filana. Tratra amin'ny 200 eo ny voafonja eto amin'ity fonja be misy fiarovana manokana ity. Dia raha zao fahitantsika zao ny olana aloha ary ny atrehantsika teo zao dia ny rano aloha zany. Izany hoe eto sisy rano jirama fa rano taritina avy any amin'ny loharano any. Dia tsy maharaka zany rano sotomina zay. Manaraka an'izany dia raha hitantsika koa ny jiro. Hitantsika ireny installation fa reny panneau solaire miasa. Lera avy amin'ny masoandro, herinaratra avy amin'ny masoandro fa tsy mbola misy jiro. Zay zany anisan'ny tena hoe anisan'ny sakana zany amin'ny resaka fotodrafitrasa sy fampandehanana raha izay fonja. Hatreto tsy mbola nahitana trangana valinaretina COVID-19 ireo voafonja raha ny fanazavana fa misy hatrany ny fanajana ireo fepetra ampitaina amin'izy ireo. Dia ny fepetra izay niraisina dia mitovy amin'ny fepetra izay efa napetraka ny fanjakana rehetrarehetra amin'ny antity rehetrarehetra izay efa misy. Anatin'izay ny ohatran'ireny zany ohatra ny fanasana tanana, fampiasana gel, ny fitondrana ny arovava avaorona ety amin'ny fonja. Fa hatreto aloha tamin'ireny fotoana ireny dia tsy nisy na dia iray azy. Efa miakatra avoroeny ny isan'ireo voafonja amin'izao fotoana izao raha toka 900 ny isa voafaritra, mahatratratra any amin'ny 200 ny isan'izy ireo eto amin'ny fonjaben'ny CFA ka mety ahina hiparitaka malaky ny fifindran'ny valanaretina. Tahaka mahazatra anaraka doka varitra isika melona dirantsika amin'ny tapany faharoa ny vaovao rehefa avy.
Fête légendaire. Isaky mividy Legend Max 39 000 ariary monja ianao dia mandray anjara avy hatrany amin'ny fisariana azona smartphone sy vokatra Telma hafa isan-kerinandro. Manatonanga eny amin'ny Telma shop dia nizao. Fotoana mametrahana izany fety miaraka amin'ny fianakaviana izany mikarakara fifaliana ery feno fanantenana indrindra rehefa miara-mijery fahita lavitra ka andao ariary fety mitohy ny fihenam-bidy ny décodeur Miss Access iray volana be izao dia 10 000 ariary monja hatramin'ny 1 Decembre ihany efa abonné Canal Plus ve ianao mahazo to Canal Plus mandritra ny 10 andro be izao rehefa avy manao réabonnement ianao manatonengana eny amin'ny pajinjara Canal Plus akaiky anao. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Chocolat Tsar, un goût authentique, un éventail de saveurs. Tsar, un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. Vereto amin'ny fampalalam-baovao isika. Olona telo no namony eny alina vokatra ny fiotsahan-trano iray atao amin'ny Afokotany Antoby, commune Talata Matiny Andinizay zetiny iona saina. Nisafidiny alina 3 Decembre reto mpianakavy fito mianaka anamarika ny fahatratrarana ny faran'ny taona no nisehoana loza tokony tamin'ny enora sy sasany arivo tao amin'ny Fokotany Antoby, commune Ivato. Niotsaka tapoka ny trano teo anilany vokatry ny rotsakorana. Tonga tao ako toki adiny ray ngambany adiny ray tonga tao dia rehefa tonga tao ako dia nisy zavatra mipoaka be avato amin'ny trano dia mipoaka dia taitsy zay dia rehefa taitsy zay tsisy afaka nihetsika tsontsony tonga dia taty aminay daholo izy ny misy an'ilay beton ampiasay fotsiny no natsara salisanako. Dia rehefa nahitana zavatra dia mbola niezaka niarina ako dia afaka dia rehefa afaka avy eo dia niantso fotsy aho dia mba nisy olona tonga ihany aloha dia rehefa nisy olona tonga ihany dia nieritseritsy hoe isany anavitra an'ilay olona ambany eo satria olona anankity adiny ray sasany voasitina tsikelikely angambany izany ilay olona. Misy ary adiny ray sasan'le tsy haiko izy amin'ny farany tao misy an'le vadiny sanako ny soko moa zany izay nitsatsa farany tao. Olona telo no namony ainy vokatra izay fianjeran'ny trano izay. Raha ny fitantaran'ny fianakaviana, trano vao naorina misy rihana roa ny anjera tao amin'ny trano izay nanaovan'ireo mpianakavy lanonana io. Dia raha sotrosotro zay jus tao an-trano dia avy ny orana. Dia raha avy ny orana dia lasa nandeha natoritory tery amin'ny canapé tery amin'ny sisiny. Dia za natoritory dia natoritory ohatr'izao dia hozy izy ilay izy dia niezaka nanavitra ny tenako ny akanjoko rovotra daholo. Dia raha tafavoaka ako dia ilay rayanina kely ilay zazavy kely koa teritetsy. Vy ireny le ferafera ireny no naniery vatatena ny tenanao an'izao izy dia nandeha raha ny vavany dia ny lohany vo
tena nanao an'izao izy dia vao nahita an'iny dia lasa niala dia ny olona nanao farazen'ny ainy pompier tonga teo tonga gendarme na saotra nareo rehetrarehetra re tompoko fa nanampy ana daholo nareo e. Mampimetra-panontaniana ireto fianakaviana manamanjoa ireto ihany koa ny fihetsiky ny tompona ndraiky teo anivon'ny hôpitaly CHUJRA momba ity tranga ity. Afatra apetrako tompoko aminareo mpitondra fanjakana maefa ny zanako tompoko efatry ny an'ny alina maty nentina tany amin'ny ACRA nenjeran'ny trano hitapoko hitapirenena vavolombelona amin'ny pompier ny gendarme amin'ny fokon'olona mamoro miray atoby fokon'olona rehetrarehetra presidente fokotany nahita fa nenjeran'ny trano ny zanako amin'izao ora sy fotoan'izao amin'ny 12 atoandro ny zanako mbola tsy mivoaka dia taviny zareo atao autopsie zanako tsisy namosavy zanako tsisy naninona avoainy zanako any amin'ny hôpitaly mazava tsara ny taratasy ny gendarme mazava tsara mihitsy fa nenjeran'ny trano izy fa tsisy fa maninona nga corona ny nafatiny zanako miandry daholo ny fianakaviana ray manontolo zanako vavy sisa tsy tonga tokantranoka zandrinay vavy efa ao zanakely 3 taona efa ao miandry marary ny fondreny tompoko. Resaka loza izay hatrany dia nitrangana loza mpifamoivoizana indray ny lalana miazana ambotry manjaka ny atoandro teo tokony tamin'ny ray ora taxi B 159 ny fandoana tamin'ny fiara mpitoditra ampiasa tsy misy moa ny ainana foy fa nisy kosa naratra tamin'izany fanampanazavana. Andramena sy Tanjombato dia ty fiara anankiray fandoana tamiko ty Kofi Amon izy io manao personnel dia avy any amin'ny sampanana ambotry manjaka avany izy io dia ohatran'ny ilaka nakany gaucher zany hoe nakany amin'ny partiako zany izy dia izy tsy ny depasy tsisy ninina fa izy rery dia za avy any amin'ny Skordika iazan'ny sampanana ambotry manjaka fa nahita anazy le nangangalatra gauche zany dia averiko fa le namana mba mifanany ihany reny ay tsy namany ty izy dia rehefa hitako tsy niodina tsy vily mihitsy izy dia niezaka ny ala fa tsy tafala anka tafidina tato ambany dia le tômôbilina n'olona mipetraka tsara amin'ny segare ato amin'ny parkina nanjary lasa voadona ihany koa. Hatreto tsy nisy ny ainana foy ireo naratra mafy kosa avy hatrany dia noentina eny maresaka IRS sampirenena kosa indray any Afrika Atsimo nanambara ireo tompona ndraikitra any amin'ny toerana fefatratra ny pikany olona vao marina fa mitondra ny variant vaovao ny Covid-19 any amin'ny toerana ary maro ihany koa ny efa lavo tamin'ny zany fanadina. Nofoanana ny famerana ireo mponina ifamezivezy ao Afrika Atsimo amin'izao akatoko ny faran'ny taona izao. Maro be ireo fepetra-ara-pahasalamana izay napetraka meloa ny fahatongavan'ny faran'ny taona izao izay nofoanana ny sasatsasany amin'izany. Antony efa nahitana fiainana ny tahan'ny olona vao marina fa mitondra ny valana retina any an-toerana. Ny herinandro lasa teo efa nahitana fiainana 300 ny tahan'ny olona vao marina fa mitondra ny valana retina. Nambaran'ireo tompona ndraikitra fa efa tratra ny piky amin'ny anjiany faefatra amin'izao ny any an-toerana. Manamafy ny gouvernemanta ao Afrika Atsimo fa ambany ihany koa ny tahan'ny olona niditra hôpitaly tamin'ny tsy anjiany faefatra ity raha ampitana tamin'ireo anjiany teo aloha. Tsy latsaky ny zato ny firenena efa ahitana ny variant Omicron. Na izany aza misy any fanamafisana ny fitandremana rehetra izay apetraka ao Afrika Atsimo amin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra mba tsy dirana indray amin'ny anjiany manaraka. Dia izay mamana vaovao tamin'ity androany ity ampatsevina aminao ihany koa fa hiditra mivantana eo fa ny fandarana manokana ny filoham-pirenena mahakasika ny lahateny amin'izao faran'ny taona izao soavazara daholo tompoko dia samy anao fety sambatra amin'ity faran'ny taona ity samy tratrany ampitso avokoa. Soavazara daholo tompoko.
Chez Bethelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.